Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka hivavaka sikariavana. Mideranao mankalaza anao me voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa venona trapamonjena tratra ity sabatanao masina ity. Fotoa mpialan-tsasatra. Fotoana ihany koa ahafahanay mitoetra eo ambany rehetra ny fahasoavanao satria andro iray nitsara anao ka afany koa tompo malala ray malala any an-danitro misitraka izany fitsaranao izany. Ankehitriny dia mangataka aminao indrindra ilay fananao masina mba hiasa teny antinay, fananao masina izay ankalazanay sy tsahoanay anao hanomezany voninahitra anao. Fananao masina izay harotsaka ao isan'andro ary amin'ity andro ity dia tsaronay tokoa fa andro izay mialohan'ny handrotsahanao indray manokana izany fananao masina izany satria ahatsiarovanay ny fotoana izay nanomezanao izany fananao masina izany Jesosy. Mankalazanao sy mitsakanao izao voninahitra anao, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, tsara ry mpanao ny tsara. Koa mangataka indrindra ny famindram-po avy aminao, eny ny fanadiovanao miranao sarobidy, ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra, ary dia treo amin'ny alan'izany fananao masina izany zahay, hiasa teny antinay sy eo anivinay. Mankalazanao izay voninahitra anao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy le velona masina manankiry avy Nazareta, nozony manisy mangataka izany vavaka izany, misaotra tompo malalo. Alleluia. Amen. Ho amintsika mandrakariva ravana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika, Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Shabbat shalom. Eny ny fiadanan'ny tompo ho amintsika amin'ity andro sabata ity sy amin'ny androm-piainantsika rehetra, indrindra amin'ny ankatoko izao andro pentekostra izay ho diavintsika rahampitso izao. Ny lohevitra izay manjintsika dia mitondra lohateny hoe falifaly sy tarehy mirana. Falifaly sy tarehy mirana izay omeny ny fanahy masina no indro atolotry ny tompo tokoa antsika anio. Hoy mantsy ny voalahatra ao amin'ny obolana 12, ny andiny 17, manao hoe obolana 12:13. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fo ravoravo mahamiramirana ny tarehy, fa ny alahelo ny fo mahareraka ny fanahy. Toy izany koa ny eo amin'ny obolana 17, ny andiny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fo ravoravo mahasalama tsara, fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Ary ny tompo dia mampatsiahy antsika fa ny hery enti-mandresy dia nomeny antsika ka mahatonga antsika ho feno izany fifaliana izany araka ny filazantsara araka ny Jaona 9:12, ny andiny 3:30, Jean 16:13 amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao no tanareo fahoriana, nefa matoki izaho efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Ireo no andala-tsotra masina izay omeny tompo antsika amin'ity andro ity. Ary na ireo ihany aza no jerentsika dia efa mahatsiaro fa ny fahakiviana, ny alahelo ary ihany koa ny fahoriana dia isan'ireo izay miteraka ny atao hoe faharerahana ka manala ilay fifaliana izay omeny tompo antsika. Riavana aniny tompo dia te hanome antsika izany fo falifaly izany sy endrika mirana ahafahantsika makivaky ity andro izay diavintsika ity. Fantatsika moa fa eo ny olombelona tokoa dia amin'ny tenantsika izany dia misy ny fanahy, ny fo, ny saina ary ny vatana. Ary tsika kristianina dia matetika mikarakara ny fanahy fatratra, zava-dehibe izany. Saingy manadiny kosa ny amin'ny fo na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe âme, izay toeran'ny fisainana sy ny fihetsehampo. Mila kolokolotsika ihany koa izany fontsika izany satria indraindray ataontsika ambanin-javatra. Betsaka ny olona ny manadino mikarakara izany fony izany ka mamela ny fony aratra mandava-taona
vokatry ny zavatra izay nitranga efa ela be, ary dia anisany izay omen'ny tompo antsika fanafana na fanafody ny amin'izany fo falifaly sy tarehy mirana izany. Fo falifaly sy tarehy miramirana tokoa mantsy no manasitrana antsika. Mampatsiahy mandrakariva ny tompo ny amin'izay nanolorany ny fanahin'ny masina ampahery antsika. Azy amin'ny fanahy masina izany dia mitarika antsika ho amin'ny fitiavana, ary ihany koa io fitiavana io no miteraka ilay fifaliana izay omen'ny tompo antsika mandrakariva. Zao mantsy ny tokony tsarotsika mandrakariva dia ny hoe ny fotsika izay fitaovana ahaizana mahalala zavatra, ary ihany koa ahafantarany olona zavatra, anandratany vavaka, andanjalanjany hevitra, iraketany ny tenin'Andriamanitra, amoronany hevitra, iraketana ihany koa ny teny, isaintsainana, isalasalana, ieritreretana, inona, irana, eny zany rehetra zany dia ao amin'ny saina amin'ny fo avokoa no miseho sy mitranga, ary dia iantsony ny tompo antsika mba hanana antsika fitandremana ny amin'izany fo zany, satria raha mitandrina ny fo isika dia mahatandrina zavatra maro, satria ao tokoa no hiavian'ny aina araka izay voalahatra koa ao amin'ny bokin'ny ohabolana. Izany fo izany no foiben'ny fihetsepo mantsy, ary ihany koa ny baiboly dia miresaka ny amin'ny fo tia ary fo matoky izay mibebaka ihany koa, ary mitondra ho amin'ny firavoravoana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Aokatsika hanana mandrakariva izany fifaliana izany, ka hitoeran'ilay fanahy masina ao anatintsika mandrakariva. Soratra masina koa dia mampatsiahy antsika mandrakariva ny momba ny famafisan'ny fo tsy mety mankatony didin'Andriamanitra, ary izay no tokony ho lavintsika isan'andro. Ny fo izay voatokana hitady an'Andriamanitra no tokony tandiavintsika isan'andro. Manapa-kevitra ho an'ny tompo, maniry handray anjara mandrakariva amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ary vonany handray zavatra avy amin'Andriamanitra. Mitodika amin'ny alan'Andriamanitra mandrakariva. Ry havana, ny fotsika dia mila mikaroka mandrakariva an'Andriamanitra mba tsy ho lavitra azy, ary hitoetra mandrakariva eo ambanin'ny helatry ny fahasoavany. Andeha amin'ity andro ity, ny fotsika hikaroka mandrakariva ny tompo, ka hiova fo tanteraka, hanatanteraka izay lazain'Andriamanitra mba hampitoetra mandrakariva ny fiadanam-po ao anatintsika. Eny tokoa mantsy nomen'Andriamanitra faniriana ny ody sy hankatò azy isika ao anatin'izany fotsika izany, ary dia eo amin'ilay fahateram-baovao na ny fahaterana indray dia nomen'ny tompo antsika izany fanahy afaka mikaroka, afaka nyankatò ny tompo izany, ary dia mamerimberina sady manamafy antrany amintsika olombelona ny momba ny mahazava-dehibe ny fitiavana avy amin'ny fo Andriamanitra. Ary izany rehetra izany dia mampiseho amintsika ny amin'izay toetra tokony hankatoavantsika ny tompo mandrakariva. Betsaka mantsy ny olon'Andriamanitra izay manandrana, manolo ny atao hoe ny fankatoavana amin'ny endrika fombafomba mpivavahana fotsiny ivelany. Anefa ny zava-dehibe dia izao, ny fitoerantsika amin'ny fankatoavana tanteraka ny tompo eo amin'ny androm-piainantsika rehetra, hitoeran'izany fifaliana izany, hananantsika izany faravoravoana izany. Ao am-pontsika ankehitriny ary izay efa nateraka indray no miseho
ny asa ara-panahy maro samihafa mba hiderantsika an'Andriamanitra mifotsika manontolo, isainantsika aompontsika ny tenin'Andriamanitra, iobitsika an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, ary ihany koa ny ikaroantsika sy ikatsahantsika azy fatratra amin'ny fo manontolo sy ny fanjakana. Aoka ritoetra amintsika ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika anio, ka atoky ny tompontsika amin'ny fo manontolo ary aina izany fitiavan'Andriamanitra izany ka ho fenoina ny fanahiny. Eny, ihira ho an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo ihany koa. Mitoera amin'ny falian'ny tompo ary ihany koa amin'ny firahavaravoana fatratra sy ny tarehy mirana, satria zarovy ry havana fa ny fo falifaly sy tarehy miramirana no manasitrana antsika. Vavaka isika. Ary Andriamanitra ray zanaka fany masino midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay. Fa tianay tokoa ianao ka nanome anay zany fo feno firahavaravoana zany, fo feno fiadanana zany. Ary zany no hanananay koa tarehy mirana, endrika mirana, ary koa ery avy aty anaty azony manatanteraka amin'ny mpifaliana ny sitraky ny fonao amin'ny androm-peny rehetra. Dia tareho amizaka ampitiavanao zay Tompo hanatanteraka izany sitrakao zany, ary toetra mandrakariva eo amin'ny fankatoavana ny teninao. Fantatrao fa be ny fahoriana izay mety mitranga eo amin'ny fiainanay. Maro zavatra izay miseho mitondra fahoriana, mitondra fahakiviana, mitondra ihany koa ireo endrika fahankalana samihafa, ka tsy mampitoetra ny mpanomponao Jesosy ao anatin'izany fifaliana sy firahavaravoana izany. Anio Jesosy dia magnataka aminao zahay ilay herin'ny fanainao masina mba hiasa mandrakariva aty anatinay, mba hanananay izany fo falifaly feno firahavaravoana izany, ary koa endrika mirana mba tonga ny fiadananao hiasa sy toetra mandrakariva aminay, ary atonga koa Tompo ny filazantsaranao voatory, satria taratasy misokatra, epistily mivelatra tokoa eo amin'izao tontolo izao ny fisinay sy ny fanatrehanay izao tontolo izao. Misaotra Jesosy noho izany rehetra izany, ankasitrahana ianao meny voninahitra fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, fobe ny fitiavana, ary ihany koa manome anay isan'andro izany fifaliana izany. Anao niady zany dera ny voninahitra, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa mpanompona kosa ny fahasoavana manao ambiampy, satria ianao dia mampatsiahy mandrakariva hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Misaotra Jesosy noho izany, ary dia ilay fitiavanao Andriamanitra ray hiasa mandrakariva ty anatinay, azona matsiaro izany fitiavanao tsy miova izany, ary koa ny fampiraisana avy aminao fany masina, ahatonga anay ho tafaray aminao mandrakariva, ary ihany koa ho tafaray amin'ny kristianina rehetra izay miara-manompo, ray finoana aminay ho voninahitra ao. Misaotra Jesosy.